Ty misy fanontaniana mba tiako apetraka aminao. Kristianina ve ianao? Kristianina aho. Ary hono a, kristianina ve ny ray aman-dreninao? Ary teraka kristianina ve ianao? Kristianina koa ny ray aman-dreniko, fa tsy misy olona teraka kristianina mihitsy. Inona moa no tianao lazaina amin'izany? Tena tsy azoko mihitsy. Maro tokoa ny tsy malala fa ny olona anie ka tsy teraka kristianina akory e. Raha ny marina dia tsy maintsy hateraka indray izy vao tonga kristianina. Mba hazavao kely eo ny teninao fa tsy azoko. Moa ve rehefa maty ny olona vao hateraka indray? Tsy fa haterahantsika indray alohan'ny fahafatesana ny zavatra lehibe indrindra. Ary ilainy izany satria izao ny antony. Nanota daholo isika rehetra. Felo lainga isika, lolo-po, fahatezerana, fitsiritana, fanompoan-tsampy sy ny zavatra maro hafa koa izay nantika antsika ny lalàn'Andriamanitra. Satria maty ara-panahy isika, noho izany dia manota. Na dia velona ranofo azy isika, ny fahotana dia nampisaraka antsika tamin'ny fiainan'Andriamanitra. Rehefa ao anatintsika ny fiainan'Andriamanitra dia izay vao teraka indray ara-panahy isika. Tsy mbola nandre zavatra toy izany mihitsy aho ka mba afaka hanome fanazavana misimisy kokoa ve ianao? Eny ary, Andriamanitra dia milaza fa rehefa maty isika dia miverina amin'ny vovoka ny tenantsika, fa ny fanahintsika kosa dia velona mandrakizay. Ny olona izay tsy mba nandray ny fiainan'Andriamanitra dia ho any amin'ny toerana misy ny famaizana ny olona tsy mba nankatohan'Andriamanitra. Ka ahoana ary izany? Izaho anie ka mpivavaka e, ary ny fahotako tsy dia be loatra, sady mba maro ihany koa ny asa soa efa vitako. Noho izany dia mino aho fa tsy hijanona ela ao amin'ny elo. Nefa aoka ho fantatrao fa izay olona tonga ao amin'ny elo dia tsy afaka miala ao intsony mandrakizay. Nefa Andriamanitra efa nanomana lalana mba hazona mandositra izany. Efa natolon'i Jesosy Kristy ho faty hamonjy antsika. Izay mandaza ny famonjena tolotr'Andriamanitra izany dia tsy hisy fanantenana hafa ho azy intsony. Izany no ilana ny tsy maintsy ahaterahantsika indray alohan'ny fahafatesana. Rehefa nateraka indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia arabelona mandrakizay amin'Andriamanitra. Ary satria manana ny fiainana isika dia anisany ao amin'ny fianakaviany. Raha mandinika ny fiainako ary mandray izany teny izany dia tsapako fa tena ilaiko tokoa izany. Ka ahoana ary no fomba ahaterahana indray? Mba hahatonga antsika ho izany dia nirahan'Andriamanitra Jesosy Kristy mba ho vonoina noho ny fahotantsika. Jesosy nandray ny famaizana izay tokony hanjera tamintsika. Maty izy mba ho velona ara-panahy isika. Ka ankehitriny, izany fiainam-baovao izany dia omeny maimaim-poana ho an'ny olona rehetra. Omen'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana izany dia ho amin'ny zanany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Koa ibebao amin'i Jesosy ny fahotana vitanao dia hanaisitra izany izy. Avelao izy ho naomponao sy ho mpanjaka ny fiainanao manontolo. Rehefa ao izy dia hanomeanao ny fiainana vaovao. Araka izany dia teraka indray tokoa ianao satria ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao. Ni te ni te i anareu
Henoy tsara izao afatra izao, zavatra marina no ambarako aminao ary avy ao amin'ny baiboly izany. Eto amin'izao tontolo izao dia misy mpanapaka anankiroa. Ny anarany iray dia Andriamanitra. Tsy manana ota izy no fahatsarana tanteraka. Ny anarany iray kosa dia Satana. Satana dia ratsy, izy no rainy lainga sy ny faratsiana rehetra. Mankala ny olona rehetra Satana, ary mankala n'Andriamanitra koa izy. Ny tahotra sy ny fahafatesana no entiny. Any amin'ny fariafo dia ny elo no toerana misy an'i Satana. Io no toerana anafaizan'Andriamanitra ny Satana sy ny olon-dratsy rehetra. Hijaly fadiranovana ny olona rehetra izay tonga ao amin'io toeran'io. Hikikika tsy misy farany izay rehetra tonga ao no ho ny fijaliana. Ny lalan'ny Satana no mitondra makany, izany no lalan'ny faharatsiana. Marobe tokoa ny olona izay mandeha amin'io lalan'io. Sao dia anisany ianao fa tsy mahatsiaro tena. Itao avokoa ny halatra, ny teny feno lainga sy fitaka, ny resaka maloto sy faharatsiana isan-karazany. Mandahan'Andriamanitra ny olona manao izany. Raha toka mizotra mandrakariva amin'izany lalana izany ny olona, dia izao ny tranga. Raha voamaty izy ireo dia mankany amin'ny toerana misy an'i Satana. Andriamanitra no mpanapaka lehibe indrindra, mahery no Satana izy. Andriamanitra dia tia ny olona, manolotra fiadanana sy fifaliana ho an'ny fon'ny olona rehetra izy. Maniry indrindra izy no mba hananany olona rehetra izany. Maniry koa izy ny mba ho tiavin'ny olona rehetra. Andriamanitra dia manana toerana izay tena tsara sy mahafinaritra tokoa. Faly sy ravoravo mandrakariva ny olona tonga ao amin'izany toerana izany. Tsy mba hitao na ny fahoriana na ny fisetona. Tsy misy orooro na tahotra ao, tsy mba misy ao ny aizina. Tsy misy any na ny aretina na ny fahafatesana. Tsy misy zavatra ratsy mihitsy any. Ny olona rehetra izay mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra dia hivantana any rehefa maty. Ny olona rehetra eto an-tany dia manomboka mandeha amin'ny lalan'ny Satana avokoa. Izy no lehibeny, ary ny olona no mpanaraka azy. Fa Jesosy zanak'Andriamanitra kosa, izy rery ihany no mahay manafaka ny olona eo am-pelantanan'i Satana. Jesosy no nanao ny lalana makany amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra. Ny hatanteraka izany no antony na hafatesany. Ny lalany no lalana tsara indrindra. Izy no mitarika ny olona ho eo amin'ny lalana izay nataon'Andriamanitra, dia ny olona izay mandao ny lalan'i Satana. Miova lalana izy ireo satria malahelo sy manenina noho ny ratsy rehetra izay nataony. Fantany fa ho azy no nahafatesan'i Jesosy. Fantany koa fa Jesosy no nisolo azy ka nandray ny famaizana noho ny fahotany. Araka izany dia Jesosy no nandony trosam-pahotany. Nomen'Andriamanitra fiainam-baovao izy ireo. Nomeny azy ny hery ahafahany miaina ao anatin'ny fahadiovam-po sy ny fahatsarana rehetra. Maro ny olona izay maniry ho any an-danitra ao aorian'ny fahafatesana. Nefa tsy fantany ny lalana mankany. Ny lalan'Andriamanitra no lala tokana ahafahana mankany amin'ny fonenany iray. Tsy misy lalan-kafa. Betsaka ny olona mihevitra ny tenany ho matanjaka ka milaza fa ny herin'ny tenany sy ny asa soa vitany ihany dia ampy hatongavany any an-danitra. Tsy ilainy Jesosy. Mieritreritra izy ireo fa ny fiezahan'ny tena no hahatonga azy any an-danitra. Indray ny andro any anefa dia ho fantany fa diso lalana izy. Tsy mitondra any an-danitra ny lalana no heveriny, ary hanenina mafy izy ireo noho izany. Tsy maintsy miala amin'ny lalana izay rehetra te ho any amin'Andriamanitra ary mandray ny lalana izay efa natolony. Manao ratsy avokoa ny olona rehetra, feno faratsiana ny fony. Tsy azo ny atao mihitsy ny mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra noho izany. Tsy azontsika atao ny mampiditra faratsiana ao amin'ny fonenan'Andriamanitra. Tsy afaka andeha ao amin'ny lalan'Andriamanitra isika raha tsy efa nesoriny Jesosy avokoa ny fahotantsika rehetra. Efa maty ho antsika izy, noho izany dia manadio ny fontsika. Tianao ve no any amin'ny fonenan'Andriamanitra? Ambarao amin'i Jesosy fa ianao dia maniry indrindra ny handeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Mitenena aminy izao ankehitriny izao, miainao foana izy. Raha miantso an'i Jesosy ianao dia ho dioviny miaraka amin'izay ny fonao. Izy no hanafaka anao amin'ny fanandevozan'ny Satana. Izy koa no hametraka sy hampijoro anao eo amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no mpanapaka lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Raha mandeha eo amin'ny lalan'Andriamanitra ianao dia aoka tsy hiverina intsony amin'ny lalan'ny Satana. Hadin'io mandrakizay ilay lalan-dratsy taloha izay efa nodiavinao. Jesosy irery ihany, aoka izy no hiara-dia aminao isan'andro.
Tianao no tsy mamely rery, izay miankina aminao. Ny fahoriny izay manjono dia mody fifaliana. Tsisy mampahory fo, tena fahasambarana. Terasaotra loriraito ho anao rivatolampiko, tsy ho tapitra ny fiderako, fo mandrapahafatiko. Misy fanontaniana lehibe tiako apetraka aminao. Fantarao tsara fa matahotra ny fahafatesana ny olona. Mety ho fantany ao an-tsaina izany tahotra izany, mety tsy ho tsapany tsoa. Nahoana ary? Satria matahotra ny zava-miafina ny olona, sady matahotra ny hijaly. Tsy azony antoka izay ahazo azy ao aorian'ny fahafatesana. Ao am-pony lalina ao dia fantany fa indray andro any dia tsy maintsy iseho miariary ny asa nataony rehetra, ary tsy maintsy iseho eo anatrehan'Andriamanitra masina koa izy. Fantany koa fa tsy afaka hiova ho tsara ny asany, satria tsy misy na dia iray akory aza na hatateraka tsara ny asany isika. Matahotra n'Andriamanitra ny olona satria mahatsiravina ny fanameloany. Noho izany antony izany dia maro ny olona no mitady fomba mba ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Noho izany koa dia maro ny antokom-pinoana miforona aty sy eroa. Ao koa ireo olona izay mampijaly tena, mifady anina, mandray anjara amin'ny asa-piangonana, mitady sitraka amin'Andriamanitra. Ny sasany kosa manantena fa ny fanomezany vola, fanaovany fiantrana, fanaovany vavaka lavareny sy ny fanaovany asa soa dia ampihena ny fahotany. Nefa tsy misy na dia iray aza amin'ireo zavatra ireo ahavonjy azy. Ary ny tompo dia efa niteny hoe ny fahamarinanareo dia tahaka ny vorodamba maloto. Nahoana moa izy no milaza izany? Satria isika rehetra dia tahaka ny loharano maloto, ka moa ny loharano maloto afaka hanome rano madio? Tsia, ary tsy misy hafa amin'izany koa isika. Raha vao teraka isika dia efa mpanota. Noho izany dia tsy misy zavatra avy amintsika izay mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no toerana mampalahelo misy antsika. Risaka izay isany, moa manana fanantenana eo anatrehan'Andriamanitra ve isika? Moa ve misy lalana azahoantsika ny famelan-keloka? Ary ambonin'izany rehetra izany, moa azo vanina tsara ve ny toetrantsika? Eny, Andriamanitra dia efa nanolotra famonjena izay afaka hanaisitra ireo zavatra sarotra sy manahirana ireo. Nomeny antsika ny mpamonjy tokana dia Jesosy. Efa notanterahany Jesosy ny zavatra rehetra ilaina amin'ny famonjena izao tontolo izao. Tonga ny solo antsika izy, ary nanolo tena ho antsika tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nofoanany ny trosa-pahotantsika. Jesosy no nanao izany rehetra izany. Nentin'i Jesosy ny vokatry ny fahotana izay tokony enjera tamintsika dia ny fanameloana. Tsy misy afaka hanao izany afa-tsy ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izany no nahatonga ny apôstôly teny hoe iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho vidiny ain'ny rehetra. Tena vaovao mahafinaritra tokoa izany. Nefa eno tsara izao teny izao. Tsy ahazo famelan-keloka mihitsy ianao ary tsy hiditra ao amin'izany famonjena tsara indrindra izany raha tsy manaika ny Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Ambarany tenin'Andriamanitra amintsika
fa raha miantso an' Jesosy amin'ny fontsika isika dia afaka hifandray aminy. Izy no tiantsika, maty ho antsika ary maniry indrindra izy ny mba hiresahantsika aminy, satria hoy izy, na iza no manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ekeo eo natrehany ary ny hotanao, ary angatao izy anadio izany. Raiso ho mpamonjinao manokana Jesosy. Ekeo eo natrehan'Andriamanitra izany, dia ho zarainy aminao ny tena toetrany sy fiainany amin'ny lalan'ny fanahy masina. Ary manomboka amin'ny fotoana io dia aoka anaraka azy ianao. Afaka anatanteraka ny sitrapony rehetra ianao ary hiaraka aminao mandraka hariva izy. Efa nanome toky Jesosy fa rehefa maty ireo izay manaraka azy dia ho entiny hamantana any an-danitra mba hiara-belona aminy mandrakizay. Koa aza mangatakandro, raiso ny fanapa-kevitrao anio. Afaka miresaka aminy ianao tahaka ny zaza miresaka amin'ny ray aman-dreniny amin'ny pahatokisana tsy misy ahiahy. Ny vokatry ny fanapa-kevitrao anaraka an' Jesosy dia izao: hiala ao aminao ny tahotra, hiala aminao ny ota, ary feno ny fiadanana sy ny fifaliana avy amin'Andriamanitra ny fonao. Omba mino ani Jesosy Tompo, omba mino, ka maneke ny famonjenare. O avia maneke, zay mino azy izao, zay manana azy izao, tena sambatra ao amin'anitra. Jesu no lalana fahamarinana ary ko fiainana. O maneke ani Jesosy Tompo, o maneke, ka mba mandrasa azy ao ako. O avia maneke, zay mino azy izao, zay manana azy izao, tena sambatra ao amin'anitra. Jesu no lalana fahamarinana ary ko fiainana. Andeha ho resahantsika ny momba ireo zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Fantatsika fa fotoana fohy no iainantsika eto tany dia maty isika. Nefa inona no iseho ao aorian'ny fahafatesana? Aiza no alehantsika? Maro ny olona no tsy mahafantatra ny amin'izany zavatra izany. Koa aokary ho renesintsika izay voalaza n'ilay Andriamanitra marina mba hahafahantsika miomana ny amin'ny ho avy. Andriamanitra no nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Any an-danitra izy no mitoetra, any no fonenany. Tiantsika Andriamanitra ary tiany koa isika hiara-mitoetra aminy any an-danitra. Raha maty isika dia tiany mba hamantana any aminy any an-danitra mba hiara-paly aminy mandrakizay. Nefa isika dia feno ota ary manao ny ratsy mandrakariva. Andriamanitra nefa dia maka alina ny ota, satria hoy izy, izay rehetra manota dia tsy maintsy veloina. Ankany amin'ny elo rehefa maty, any no misy ny fijaliana mahatsiravina sy ny afo maharitra mandrakizay. Nefa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tsy tia ny hijaly isika, fa tiany kosa ho vonjena ho afaka ny fahameloana izay any amin'ny elo. Noho izany antony izany dia ny raha ny teto amin'izao tontolo izao ny zanany dia Jesosy Kristy. Tsy mba nanao ratsy mihitsy Jesosy, ary natolony ny tenany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ary nentiny ny sazy izay tokony niatra tamintsika. Andriamanitra dia niteny fa izay rehetra mino an Jesosy Kristy dia tsy ho eloina ho any amin'ny elo. Rehefa maty izy dia nitsangako velony indray satria Andriamanitra ny tenany. Rehefa izany dia niverina any an-danitra Jesosy. Koa tianao ve ny hovonjena ho afaka amin'izany fanameloana izany ka
ho any an-danitra mangata amin'ny Jesosy satria izy efa velona ary miaino anao. Lazao aminy hoe Jesosy malalo mifona aminao aho fa mpanota. Mamela ahy noho ny fahotako rehetra ary misaotranao aho noho ny nafatesanao isolo elokahy. Isory antompoko ny ota rehetra ary hovay ho tsara aho. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany fa rehefa mivavaka toy izany ianao dia mino fa ny esorin'i Jesosy avokoa ny ota rehetra ao anatinao ary toetra ao aminao izy. Ampitoeriny ao aminao koa ny fanahiny masina ary anampy anao tsy hanao ny ratsy intsony Jesosy Kristy. Afaka mivavaka aminy foana ianao amin'ny fotoana rehetra ary anampy anao tokoa izy satria tiany ianao. Aza mangataka na mivavaka na amin'iza na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'i Jesosy irery ihany. Tsy misy tokony hatahorana intsony satria Andriamanitra no mpiaro anao. Ary raha maty ianao dia matana avy hatrany any an-danitra. Miomana ary ankehitriny hiatrika ilay ho avy izay haharitra mandrakizay. Moa volona avy ianao hiatrika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana. Minoa an'i Jesosy arak'izay voalazan'Andriamanitra. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa rehefa maty ny olona dia ny tenany ihany no maty fa ny fanahy tsy mba maty akory. Lasa any amin'ny toerana hafa ny fanahy, na any an-danitra na any amin'ny elo. Ho velona mandrakizay ny fanahy ao amin'ireo toerana roa ireo, na ho velona eo akaikin'Andriamanitra na hijaly mandrakizay miaraka amin'ny Satana any amin'ny elo. Araka izany dia toerana roa ihany no alehan'ny fanahin'ny olona ary lalana roa ihany koa no mankany. Jesosy dia efa niresaka ny momba ireo lalana roa ireo. Hoy izy,
lehibe ny vavahady ary malalaka ny varavarana mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny olona no mankany, fa kely ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Izany no tenin'i Jesosy, ary izany no risakaiza no lalana any misy eo anoloantsika. Lalana roa ihany no misy eto amin'izao fiainana izao, ny lalan'ny faharatsiana sy ny lalan'ny fahatsarana. Hatramin'ny andohan'ny fiainany dia teo amin'ny lalana ratsy no nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatra, ny ankizy kely rehetra dia efa mahafantatra sahady izany hoe mangalatra, ainy ny mandainga, ny tezitra, ny tsy mankatoa, ny avonavona, ary rehefa mielehibe izy dia vao mainka mahavita zavatra ratsy noho ireo, toy ny famonon'olona, ny alatra, ny fitrontoka, ny makavadin'olona sy ny ratsy rehetra toy izany. Izany no zavatra hita ao amin'ilay lalana ratsy, ary ny fiafaran'izany lalana izany dia any amin'ny toerana misy ny famaizana sy fijaliana maritra mandrakizay. Izay rehetra tonga ao dia tsy afaka miala ao intsony mandrakizay. Izao kosa ny amin'ilay lalana anankiray dia ny lalana tsara izay mitondra antsika ho any an-danitra. Any an-danitra dia tsy mba ahitana ny ratsy, tsy misy alahelo, tsy misy fahoriana, tsy misy aretina, tsy misy fahafatesana, tsy misy zavatra ratsy mihitsy any an-danitra. Ny zavatra tsara ihany no hitany. Ao koa no toeran'Andriamanitra, ary ao koa no irina hitanantsika rehetra ka hikarakarany sy tsimbinany antsika. Ankehitriny ary ry sakaiza, raha tianao ny ho any an-danitra dia tsy maintsy mifidy ianao ny amin'izay lalana atoronao ankehitriny. Hoy Jesosy, izaho no lalana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Araka izany dia Jesosy irery ihany no lalana, ary tsy misy hafa mihitsy mba hahafahanao mankany an-danitra. Raha irinao ny ho tonga any an-danitra dia tokony ino sy anaika ny Jesosy ho mpamonjinao ianao. Raiso ny teniny ka ankatoavy amin'ny fonao rehetra, ary aoka ianao anaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiainanao manontolo. Mangataha amin'ny Jesosy mba hanaisotra ny fahotanao, ary dia ho raisiny tokoa ianao. Ombanao mandrakariva izy mandritra izao fiainana izao, ary izy no handray anao ho any an-danitra aorian'ny fahafatesana. Ity misy fanontaniana izay tiako apetraka aminao, fanontaniana izay tsy hain'ny maro amintsika ny mamaly azy, nefa tsy maintsy valian'ny tsirairay. Ho any an-danitra ve ianao? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza izay tokony atao raha te hahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Voalohany indrindra dia tokony handeha amin'ny lalana marina ianao. Hoy ny Baiboly, raha mino an Jesosy ho tompo amin'ny fonao ianao ary manaiky amin'ny vavanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Jesosy no lalana, satria hoy izy, izaho no lalana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy lalan-kafa mihitsy. Jesosy irery ihany no lala tokana makamin'Andriamanitra. Ankehitriny raha miaiky ianao fa mpanota tsy mendrika ka mampiditra an Jesosy eo am-ponao, manaiky azy ho tompo sy mpamonjinao, dia azo antoka fa ho any an-danitra tokoa ianao. Ity kosa ny famantarana ivelany, hita maso, izay tokony ho fantatsika. Izany dia ny amin'ny fiovan'ny fiainana. Mandiny tena ary jereo raha nisy nahasamihafa azy ny fiainanao ankehitriny sy ny fiainanao talohan'ny nanekenao an Jesosy ho mpamonjy anao. Efa navelan'Andriamanitra avokoa ny helontsika rehetra, ary tsy izany ihany no nataony, fa isika koa dia hovany ho tonga olom-baovao. Tandremo anefa so indray manao toy ny mpanota maro, izay mihevitra fa ny fanarahan'ny fomba mpivavahana sy ny fanaovan'ny adidy ao am-piangonana no hahavonjy ny fanahiny tsy ho hiara ny famaizana mandrakizay. Diso raha izany, ary aza mety ho fitahina, fa tsy ny fomba mpivavahana akory ny hahavonjy anao. Kristy irery ihany no afaka hamonjy anao. Izy no afaka hanadio ny hotanao rehetra. Raha izy no ekenao mpamonjy anao, izao anio izao dia hiova tanteraka ny fiainanao. Afaka hanao zavatra mendrika sy marina ianao ho an'ny namanao. Fieritreretana vaovao no ao anatinao. Fifamiliana madio sy vao koa no anjaka ao aminao. Ny zavatra fahatelo afantaranao fa voavonjy ianao ka ho any an-danitra
dia ny fahatsapanao fa ao anatinao ao ny fanahy masina ary hitoetra ao mandrakizay. Tena marina tokoa izany. Tsy irerintsony ianao, zanak'Andriamanitra ianao, izy kosa rainao. Afaka miresaka aminy ampitiavana sy ampatokisana tokoa ianao, ary afaka isedra ny zavatsarotra, tsy amtahotra intsony. Ary amin'izay dia azonao antoka fa voavela tokoa ny elokao rehetra. Moa ve marina eo amin'ny fiainanao ireo famantarana telo ireo ka hahatonga anao any an-danitra? Aza maimaika maly hoe marina zany raha ny amiko. Dinio amin'ny saina tsy miangatra ny fiainanao rehetra fa tsy ny sasantsasany ihany. Efa nangataka tamin'i Jesosy ve anao mba hanadio ny fahotanao? Ary mino ve anao fa efa nanadio anao tokoa izy? Efa niova ve ny fiainanao ka nanjary fiainana araky ny itiavan Jesosy azy? Fantatrao ve fa azy ianao ary velona sy mitoetra ao anatinao izy ankehitriny? Risakaiza. Raha tsy mbola hitanao amin'ny fiainanao ireo famantarana telo ireo, dia mieritrereta ka manatona an Jesosy mba havelany ny elokao. Hoy izy, tsy ho tsaroky intsony ny fahotany, ho adinoko mandrakizay ireny. Fini
manao ane ino no zany atao? Zao mikarakara sakafo zao e. Ay, raha dinina tokoa ny fiainana dia toa lany amin'ny fikarakarana zavatra maro samihafa. Ao ny manomana ny tany ambolena, ao ny mikarakara sakafo, mikarakara tokantrano. Saingy toa adino tanteraka ny miomana ny amin'ny fahafatesana. Tsy mbola nieritreritra momba izany mihitsy tokoa aho, nefa tsy azoko mihitsy anie izany hoe miomana ny faty izany, raha tsy hoe efa marary mafy anga. Izany mihitsy anefa no fiomanana lehibe indrindra tokony ho lavoraro amin'ny fiainantsika. Ny sakafo sy ny fitafiana anie ka ho levona sy miserana ihany, fa ny fanahintsika kosa dia aharitra mandrakizay. Izao fiainana izao mantsy dia fetomboana ihany, ary tena zavatra lehibe loatra ny tokony hananantsika fahavononana sy fiomanana ara-dalàna hiatrika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana. Efa mba nieritreritra izany ihany aho indraindray, nefa ahoana moa ny azontsika mamantatra ny tena marina. Misy mantsy milaza fa tapitra eo amin'ny fahafatesana momba antsika olombelona. Misy indray manao hoe rehefa maty tanteraka isika dia lasa makavatana sy endrika hafa indray ny fanahintsika. Ao koa ny manao hoe rehefa maty ny olona dia lasa makany amin'ny tendrombohitra sasantsasany ihany hono ny fanahintsika. Izany hevitra maro samihafa izany no hita ka atao ahoana ny fahafantarana ny tena marina? Ary ahoana no ahafahan'ny tsirairay miomana? Eny, maro tokoa ny olona no mametraka fanontaniana toy izany. Fa ity misy fanambarana avy amin'Andriamanitra izay milaza amintsika ny tena marina ny amin'izany zavatra rehetra izany. Ary indro sambatra sy mahita tombontsoa lehibe tokoa izay miaino ny tenin'Andriamanitra. Mba maniry aino izany tokoa, azonao lazaina ve? Eny, misy azoko ambara tokoa. Ary raha ny marina dia tsy izany manan-kambara fa Andriamanitra. Ambarany tokoa mantsy fa ny tenantsika dia ho faty, fa ny fanahintsika kosa ho velona mandrakizay. Ny mpanota rehetra izay voavela heloka avy hatrany dia mankany an-danitra aorianan'ny fahafatesana. Miarabelona mandrakizay amin'Andriamanitra izy ireo. Fa ho an'ny mpanota izay tsy voavela heloka kosa dia anana ny anjarany any amin'ny elo izy. Any no hisy ny famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay. Mamperitreritra lalina izany teny izany. Fa iza moa no afaka naisitra ny fahotantsika? Efa misy lalana izay nomanin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana mba hiara ny famaizana izay tokony anjera tamintsika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hisolo toerana antsika. Raha mino sy mankato azy isika, izy kosa amela ny elontsika rehetra, ary dia tsy mba anisan'izay ho faizina any amin'ny elo isika aorianan'ny fahafatesana. Nefa raha tsy mino sy mankato ny teniny isika amin'izao fahavelomana izao aorian'ny fahafatesana dia tsy misy hevitra intsony, efa tara loatra amin'izay. Mazava amiko ny zavatra rehetra ankehitriny. Mino aho ary manaiky an'i Jesosy mpamonjy ahy, ary matoky aho fa mamela ny fahotako rehetra izy. Ny teniny no arahako sy angatoaviko manomboka an'io, ary hiala amin'ny lalan'ny faharatsiana aho. Raha tonga ny avy ao anatiny raonao Jesosy, mba anahoana re ho tonga tampokaminao sanandrasanao izao ho fiavin'izao diosa navenuventesinao ampiseo ny favononanao saniva tolampikosano antsoinao oa fianarona anao raha tonga ny avy ao anatiny raonao Jesosy itsena ve ianao ho tonga tampokaminao sanandrasanao izao ho fiavin'izao
Mampalahelo tokoa fa lasa n'Andriamanitra ingarabesa. Mafy indrindra ny alahelo ny vadiny ka mila tsy olatra ampanginina mihitsy noho izany. Mitondra lahelo tokoa ny fahafatesana. Raha tsy misy angamba fahafatesana dia ho sambatra kokoa ny olona. Ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa fahiny fahagolan-tany dia tsy nisy ny fahafatesana. Taty aoriana nefa dia tsy nankatoan'Andriamanitra ny olona ary latsaka tamin'ny ota. Ary ankehitriny dia voatendry ho an'ny olona ny ho faty indray mandeha. Ary rehefa maty ny olona, inona moa mitranga aminy ao aorian'izay? Voalaza ihany eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy toerana roa alehantsika ao aorian'ny fahafatesana. Na ho any an-danitra isika, na ho any amin'ny elo. Raha misy ota ao amintsika dia tsy maintsy mankany amin'ny elo isika. Tsy mba misy fahasambarana mihitsy anefa any amin'ny elo. Tahotra sy fijaliana trano no ao. Tsy misy olona afaka mandositra izany mihitsy. Nahoana nefa ny mankany amin'ny elo ny olona? Tsotra dia tsotra ny valin'izany. Satria aleon'ny olona kokoa ny miaino ny Satana toy izay ny miaino an'Andriamanitra. Aleony ny mangalatra, mandainga, tezidava, mankala ary tsy mivavaka amin'ilay tena Andriamanitra ary tsy mba mankatoa an'Andriamanitra. Ny mpanonta tahaka izany dia tsy mahazo miarabelona mihitsy amin'Andriamanitra any an-danitra. Aorian'ny fahafatesana ve mba mety ho teraka indray ny olona? Izany hoe mba mety ho tonga zanak'Andriamanitra va izy? Tsia, ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa toerana roa ihany no vatan'ny olona rehefa maty izy, na ho any amin'ny elo na ho any an-danitra, hijanonao mandrakizay izy. Tena mahatsiravina tokoa izany. Arak'izay mba re amin'ny olona, toa tsy mba misy sakafo hohanina hono any an-danitra any? Eny tsy mba toy izay ety an-tany akory ny any an-danitra. Lazainy ny Baiboly fa any an-danitra dia firavoravona lalandava no hita. Tsy mba misy mosary any, na tahotra, na ota, na fahafatesana, na fahoriana na fijaliana. Fiadanana no manjaka any, ary sambatra mandrakizay izay tonga any, eny faly mandrakariva tokoa. Tena mahagaga tokoa izany. Ary moa ve ny olo-marina ihany no tonga any? Eny ny olo-marina ihany no tonga any. Nefa hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy olona marina na dia iray akory aza. Raha izany indray no izy dia mankany amin'ny elo avokoa izany sika rehetra. Inona no azontsika atao mba tsy hatongavana any amin'ny elo? Raha tsy manampy antsika Andriamanitra dia tsy hisy ho afa-mandositra mihitsy na dia iray akory aza. Nefa tiantsika Andriamanitra ka tsy sitrany velively ny hahatongavantsika any amin'ny elo. Ny rainy ho ety an-tany Jesosy Kristy zanany mba hamonjy antsika. Efa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ankehitriny dia afaka hamonjy antsika amin'ny fahontantsika Jesosy Kristy. Ny antony dia mba tsy hakanesantsika any amin'ny elo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra, mino an Jesosy Tompo dia vonjena ianao. Raha mino an Jesosy Kristy ianao dia tsy isan'izay hakany amin'ny elo. Io
Ny olona rehetra izay teraka eto ambonin'ny tany ary mamakivaky izao fiainana izao dia toy ny mpivahiny anankiray izay niala avy any an-tany lavitra ho any amin'ny tany hafa. Toy izany koa isika teraka eto amin'izao tontolo izao ary mamakivaky ny fiainana mandra-pahatonga ny fahafatesana. Dia lavitra koa izany. Ho an'ny sasany dia maharitra ela tokoa ny dia, ho an'ny hafa kosa fody fohy. Nefa ny olona tsirairay dia samy miainga sy mizotra amin'ny lalana iray ihany. Saingy raha manohy mizotra amin'izany lalana izany izy mandra-pahafatiny dia hivantana avy hatrany eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra. Eo no hiatra ny famaizana maharitra mandrakizay. Masina sy tanteraka Andriamanitra ka makahala ny ota sy ny faharatsiana rehetra, eny fa na dia kely indrindra aza. Izao no vakiantsika eo amin'ny ten'Andriamanitra, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny fahotantsika dia tahaka ny enta-mavesatra dia mavesatra tokoa izay tsy zakantsika. Nefa ino ny tenin'i Jesosy amin'ny olona rehetra: mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Maro anefa ny minitsy mihaino izany teny izany, fa mbola manohy mitondra ny entany ihany eo amin'ny lalan'ny faharatsiana. Mandahy tsy mety manatona an'Andriamanitra izy ireo, nefa moa misy koa ve ny mihaino an'i Jesosy? Eny, izao dia efa nanapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy. Tsara dia tsara ny lalana satria lalana makany an-danitra. Sambatra sy tretrika izay mandeha amin'izany lalana izany, tsy mba hatahorany intsony ireo fanahy ratsy. Nesorina ny ala taminy avokoa ny etam-pahotana izay nanavesatra azy. Jesosy Kristy mihitsy no nanao izany lalana makany an-danitra izany. Vitan'izany tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba hanaisotra ny fahotantsika. Maty tokoa izy, nefa nitsangana indray tamin'ny maty. Ankehitriny dia efa napetrako tanteraka tamin'i Jesosy Kristy ny fitokisako. Nofidiako ny lalana tsara izay natorony ahy. Maro no miome ahy noho izany. Maro no miezaka ampiverina amin'ny lalana taloha izay feno fahotana sy tahotra, nefa feno fiderahan'Andriamanitra mandrakariva ny foko. Tsy hiveriny lalana intsony aho, ianao izay mihaino ankehitriny, ka tsy mbola mandeha amin'izany lalana tsara izany. Eritrereto fa tsy mba hita amin'izany lalan'i Jesosy izany mihitsy ny fahotana toy ny halatra, ny vonon'olona, ny fankahalana, ny fahatezerana sy ny faharatsiana rehetra. Ilay lalana anankiray anefa dia feno ireo ota ireo. Koa ilaozy ny lalan-dratsy satria mivarina any amin'ny fahoriana sy ny fijaliana mandrakizay izany. Io no lalan'ny Satana. Vonina hiara-dia aminao Jesosy ankehitriny. Tsy afaka ny ahita azy ianao, nefa kosa miara-dia aminao izy. Izy no sakaizanao, mitoetra mandrakariva ao am-ponao ny fanahiny. Manan-kery izy ka maharo anao tsy ho andevozon'ny ota. Mizotra amin'izany lalana izany ianao mandra-pahafatinao. Rehefa izany dia Jesosy mihitsy no andrianao any an-danitra ary dia ho velona mandrakizay ao anatin'ny fifaliana ianao miaraka amin'i Jesosy. Eny, ho tanteraka aminao daholo izany raha manapa-kevitra ianao anio ny ampititra an'i Jesosy ao am-ponao sy anjaka ao amin'ny fiainanao manontolo. Koa mangatahany Jesosy mba hanaisotra ny otanao, ambarao azy fa
manomboka an'io dia anaradia azy ianao. Miaradia aminao mandrakariva tokoa Jesosy, ka raha sendra lavo ianao dia izy no ampijoro sy hanohana anao. Jesosy no herinao, izy irery no afaka hanovanao ho olom-baovao, mendrika sy tsara. Raha amin'ny heriny tenanao dia tsy mahay mandeha amin'izany lalana izany mihitsy ianao, nefa raha miaraka amin'i Jesosy kosa dia ho azonao atao ny mandeha amin'izany lalana izany izay mitondra ho any an-danitra. Fantatro findray andro any ho levona ty tenako ity fa fiainandanitra antenako hatrety ny masoko ahitany Jesosy. Fantatro findray andro any iverina ny Tompo Jesosy. Masoko ahitany Jesosy.